Ny fikarohana no mahasombolo mamelona ny famokarana ary ny famokarana no fototra fahavitatena amin'ny firenena ara-tsakafo. Ny 13-17 febroary 2024 dia nanamafy fiarah-miasa tamin'ny governemanta malagasy ny CJAR sy ny vondron'ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetika CFSRP. Tonga teto Madagasikara ireo délégation ambony amin'ny CJAR nahitana ny ITA, SIP, ILRI, Africares ary CRISAT. Ny 15 febroary 2024 dia nona tamin'ireo ratsamangaiky ny ministera izay teo ambany fitariana Andriamatoa Ministra ny fambolena sy ny fiompiana Rasatahimanana José Nirina ka nanaovana jery todika ny fiarah-miasa sy ny mbola ho tanteraina. Ny 19 febroary 2024 nanatanterahany seminaire scientifique ka novizina lohahevitra hoe ravitra ara-tsakafo afaka miatrika amin'ny fiovan'ny toetrandro, fijeriam-bonana avy amin'ny fikarohana nasionaly sy iraisam-pirenena izay nitondrana sy nizarana ireo trakefy sy ny fahaiza-manao ary narahana hevitra ka nahitana ny fandraisana anjaran'ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny ara-tsiantifika, akademika, ireo mpanapa-kevitra eo anivon'ny fanjakana, ny mpiara-miombona antikara teknika sy ara-bola, ny mpisehatra eo amin'ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra, ny sehatra tsy miankina ary ny mpianatra avy amin'ny lalam-piofanana isan-karazany. Ny 19 febroary 2024 nitsidika ireo toeram-pikarohana tao amin'ny faritra Vakinankaratra, Fofifa, Fifamanaora sy ireo valatahaka izay anaovan'ny ITA sy ny Africares ary ny SIP fikarohana hijerena ireo asa vita sy ny fiantraikan'izany amin'ireo tantsaha. Mamboly eo amin'ny tany hektara mahery eo zany zahay, zany hoe 90 zara masomboly zaran'ny Africares 198 anaty rano izay tena mataty rano dia tena faly izay satria tena tsara ilay izy satria ny tambariny bebe rano izy tena tsara sady tsy misy simba. Dia ny 196 indray an-tanety 20 tara dia ilay mba tsara ilay 196 sady mety anaty rano mety an-tanety dia izy varimena tsara sady manefaka tsara hoanina tsy ilay varimena mavesabesatra reo fa tena tsara. Dia tena hitako hoe misy fihavanana zareo satria sady nahazo fampiofanana izay momba amin'ny masomboly no nahasertifika ihany koa dia tena tsara ilay izy tsara. Raha ny fahitako ny vokatra tena tsara zany dia eo amin'ny fahatsarany iray aloha dia eo amin'ny 4 tonnes ny hektara eo satria tena mivoaka tsara ilay izy. Nandritra fitsidiana izay notanterahan'ny sekretera jeneraly ny solotena ministra fambolena sy ny fiompiana ka nanamafy fa fototra iray lehibe amin'ny fanatrarana ny tanjona ny fikarohana. Araka ny jerentsika teo zany dia aty amin'ilay fanaovana recherche zany mialatsiny amin'ny teny vahiny tena ilaina ilay satria miankina amin'io zany ny ahafahantsika mampakatra ny vokatra dia ilay vokatra io no ahafahantsika zany manatsara ny foto-tsakafontsika malagasy. Ny zavatra rahantsika malala nefa amin'izao fotoana dia sahirana daholo zany ireo ataontsika hoe institution mpanao fikarohana ato amintsika na Fofifa zany na Imvavety na izay rahantsika miasa ireo ka noho izany zany dia tsy vitantsika malagasy rery aloha izy na resaka ara-bola io na resaka ara-teknika io na resaka fahavitan'ny tenandreo centre de recherche antsika io. Noho izany zany dia tena mety amintsika kokoa no mifandray amindreo olona ny ivelany fa kosa aloha na mifandray na mifanahaka amin'izareo dia samy mahazo tombotsoa na itsika aloha mazava ho azy ka raha mahazo tombotsoa moa tsika zany dia tokony hazo tombotsoa koa ireo tatsaha zay tena mpampiasantsika sy zareo ihany koa fa raha zareo koa mba misy zavatra ihany koa azontsika omena ny zareo ihany koa. Nandritra io fotoana io ihany koa no nanaovana dikan-jadabatra boribory momba ny famakafakana ny SNRA an'ireo ivon-toerana toy ny Fofifa, Fifamanaora, Fama, Imvavety ary Soka. Ho an'ny dingana manaraka dia vonina hatrany CJAR hanamafy fiarah-miasa amin'ny alalan'ny fizarana trakefa, fanohanana ara-bola ary fanatsarana fandrindrana eo amin'ireo ivon-toerana fikarohana indrindra amin'ny famahana ny olona tsy fahampian'ny mpiasa. Je suis ici depuis quelques jours avec mes collègues du CJAR pour rencontrer les autorités et puis voir comment nous pouvons apporter un appui scientifique à Madagascar.
Ici, en Sarabé, nous avons été impressionnés par la qualité de la recherche qui est là, et le potentiel qui existe, il est énorme. Nous avons été particulièrement impressionnés par le parc d'exposition, le parc d'innovation derrière moi, qui présente les différentes innovations du CGIAR, que ce soit de l'EITA, de Africa Rice ou de CIP, de IDRI. Nous avons été favorablement impressionnés. Et nous avons eu une table ronde où nous avons écouté les contraintes et les opportunités dont fait face les différentes institutions. Nous avons compris que les enjeux sont énormes. Il y a beaucoup d'axes prioritaires et nous avons convenu que ils vont nous faire des propositions sur 2 ou 3 axes prioritaires pour un soutien scientifique du CGIAR. Ils vont nous revenir pour que nous puissions les aider dans les 2 ou 3 prochaines années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un besoin de coordination, et tout le monde reconnaît qu'il y a un besoin de coordination. Il y a un besoin de renforcer les ressources humaines, ce qui est fondamental. Et nous avons cette possibilité d'aider la recherche et le développement à, disons, faire face à ces contraintes-là. En tout cas, pour moi, c'était une visite très unique, une grande opportunité de voir comment le CGIAR, en tant qu'entité, peut apporter une solution scientifique au problème d'insécurité alimentaire à Madagascar. Marihana fa nisy fifanaova-tsiny fifanaraha-piara-miasa ka anisan'izany ny fametrahana ny foben'ny ITA eto Madagasikara ary koa ny fiaraha-miasan'ny SIP sy ny FIFAMANOR eo amin'ny fikarohana hanatsarana fambolena ovy.